Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray ry havako amin'izao sabotsy fa 17 ny volana oktobra taona 2022 izao. Andeha hiombona mivavaka isika ry havako. Andriamanitro, velom-pisaorana anao izahay noho ny soa sesehana nomenao anay. Raha tsy laza fotsiny nahafahanay nandihy ny herinandro lasa iny, ary mbola antenainay indray ny iainanay amin'ny fifaliana miaraka aminao Andriamanitra amin'ny hoavinay rehetra. Misaotra anao izahay amin'izao fotoana manokana andinianay sy hiainonay hamakianay ny teninao izao, ary ahatsapahanay ao anatin'izany fa mitoetra aty anatinay ianao manazava ny teninao. Koa hitoetra betsaka tokoa anie andehananay araka ny sitraponao ny fanahinao masina. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona toko voalohany, ny 5 hatramin'ny 10 no mofinaina ho antsika anio. Jaona voalohany toko voalohany 5 hatramin'ny 10. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary izao no teny renay taminy ka nambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika, manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny rany Jesosy azanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika, tsy manana ota isika, dia mamita tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika, tsy nanota isika, dia mampandainga azy, ary ny teniny tsy ato anatintsika. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Revako malala ho amin'ny Tompo, ho ampitomboana aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ato anatin'ny fibanjinana mandrakarivantsika ry havako ny lohahevitra hoe mirosoa amin'ny finoana masina, dia asehon'izao mofinaina tenin'Andriamanitra ho antsika izao indray koa ny dingana hirosoana izay ilaina sy takiana amin'izany firosoana amin'ny finoana masina izany. Eto dia i Jaona no manambara fa misy ny fanambarana nomen'Andriamanitra azy ampitaina amin'ny fiangonana ny amin'izay lalana izorana fanalahidy ahazoana ny firosoana amin'ny finoana izany. Ao anatin'izany dingana takiana amin'ny firosoana ny finoana, ny fahazahoana ny famelan-keloka, ny fahazahoana ny fanadiovana avy amin'ny Jesosy Kristy, ary aseho eto ny fanalahidy ahazahoana izany famelan-keloka izany. Zavatra roa ry havako malala no ambara ny tenin'Andriamanitra amintsika eto. Ny voalohany, raha te hahazo famelan-keloka isika, dia mila ny firaisana amin'ny mazava. Mila ny firaisana amin'ny mazava eo amin'ny 5 hatramin'ny 7. Dia hitantsika i Jaona manambara an'Andriamanitra mazava. I Jaona ihany no efa nanambara any amin'ny filazany tsara fa i Jesosy Kristy no fahazavany izao tontolo izao. Tena fiainan'Andriamanitra sy tontolon'Andriamanitra mihitsy araka izany
io mazava io, ary izay tsy ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra na tsy manana firaisana amin'izy Andriamanitra, ivelan'ny fiainan'izy Andriamanitra dia mandeha amin'ny maizina, mandeha amin'ny fiainan'izao tontolo izao, ny fiainan'ny fahotana, ny fiainana mahajentilisa, ka ny fibanjinana io tara-pahazavan'ny tompo io no antsoina hoe fanalahidy lehibe ahazahoana ny famelan-keloka. Ny firaisana amin'ny tompo, ny olona manana ny tompo ao anatiny no ambaran'i Jaona eto fa afaka miaina sy misitraka izany famelan-keloka izany. Averimberin'i Jaona matetika izany ato amin'ny epistily izay nosoratany, tahaka ny filazany fa izay mino ny zanak'Andriamanitra mana fanambarana ao anatiny, izay tsy mino dia tsy mba manana zany fanambarana izany ho Jaona, izay manana ny zanaka, izany hoe manana an'le mazava ao anatiny no manana fiainana, fa izay tsy manana n'io zanak'Andriamanitra na tsy manana an'le mazava io dia tsy mba manana ny fiainana. Any amin'ny toko 5 andininy 10 hatramin'ny 12 any no ahitantsika izany. Ry havako malala, ny soratra masina manontolo dia miantso sy mitarika antsika hiaina sy handeha amin'ny fiainam-pahazavana. Hitantsika koa ohatra ny apôstôly Paoly izay miantso ny fiangonana ho amin'izany ka nitenenany any amin'ny bokin'ny Efesianina any manao hoe fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ny zavatra rehetra hoy Paoly apôstôly dia miteny fa raha anarina dia aseho ny mazava, ka na inona aseho dia mazava. Te-hiteny izany rehetra izany fa tena lalana mahitsy, lalam-pamonjena, lalana hizorana handraisana ny fahasoavana lay fiombonana amin'Andriamanitra mazava. Tsy misy fahazavana ho tonga zany ao anatin'ny olona raha tsy mandeha amin'ny mandray ilay mazava izy. Toa mampahatsiaro antsika izany ry havako ilay tantara tsangana nefa andraisana lesona lehibe mahakasika ny ilay antsoina hoe mythe de la caverne na ilay anganon'ny lavabato, izay anagejana sy amatorana, izay mambabo ny olona hitoetra ao anatin'ny maizina mandrakariva. Fa rehefa manomboka mivoaka ao anatin'ilay lavabato ny olona anankiray dia manomboka mahita ny tara-pahazavana, ka mahita izany ary tsy mijanona raha tsy tonga any amin'ilay faratapon'ny fahazavana ahitana ilay hoe lumière divine ho ny fitenenana na ny tara-pahazavan'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa ry havako malala ny ezaky izay tokony ilaina sy takiana amin'ny mpino, izay rehetra te hiala ao anatin'ilay fiainam-pahamazinana, miala ao anatin'ilay fiainana nangeja sy namatotra nandritra ny vanim-potoana ela, dia mila ampidirana an'ilay Andriamanitra mazava ny fiainany mba hahazahoany fiainany azava ka hiaina zany fiainam-pahazavana izany raha teo. Lehibe ry havako malala no lesona izay raisina sy mpanjinina ao anatin'izany. Ny lalàna ny famelan-keloka dia misy anankiroa mazava tsara. Ny lalàna voalohany izay hitantsika eto izany dia ny hoe ilay lalàna izay hanomezan'Andriamanitra na hanoloran'Andriamanitra ny fahasoavany maimaimpoana. Andriamanitra manome, ilay Andriamanitra mazava miditra amin'ny fiainantsika, izany no andraisantsika ny famelan-keloka arak'izay ambara eto. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay ambaran'ity soratra masina ity ihany dia ny hoe ny fanalahidin'ny famelan-keloka dia ny fiaikekeloka. Ny fanalahidin'ny famelan-keloka dia ny fiaikekeloka. Ny 15 hatramin'ny 10. Ary ao ary dia misy ilay andininy malaza izay famerimberina matetika manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka manadio ny fahotantsika, mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia manasongadina ny tapany faharoa
amin'ilay lalàna ny famelan-keloka. Raha toa ka raisina avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ilay mazava izay omeny ho an'ny mpino ny famelan-keloka tapany voalohany, dia ilaina sitakina kosa indray ny dingana sy ny hetsika avy amin'ny mpino andraisina izany amin'ny alalan'ny fiaikekeloka. Ny fahasoavana omen'Andriamanitra ny mpino ry havako malala dia tsy ny famelan-keloka fotsiny, tsy ny fiainana ny fifaliana tolotr'Andriamanitra eo amin'ny famelan-keloka fotsiny, fa tsy maintsy manomboka zany any amin'ny fiaikena eloka. Ny olona izay tsy mba miaiky ny helony eo anatrehan'Andriamanitra mazava ho azy dia tsy afaka handray mihitsy ny famelan-keloka atolotry ny tompo. Arak'izany dia tena lalana andraisana lay famelan-keloka ny fanekena ho diso, ny fanekena ny faneken'ny tena ho mpanota, ny fahatsiarovan-tena ho tsy mendrika. Mahatsiaro tsika ohatra ny tantaran'ilay zanak'Adala raha vao niverina tany an-tranony rainy izy, dia ny zavatra noteneniny tamin'ny rainy voalohany dia ny hoe raiko efa nanota teo anatrehanao aho. Ilay fanambaran'ny tena fa ianao dia mpanota, ianao dia tsy mendrika, tsy afaka hanamary-tena na hiziriziry amin'ny marina tsy tena izy. Izany no lalana azahoana izany famelan-keloka izany. Dikan'izay zany dia tena zavatra lehibe eo amin'ny fiainan'ny mpino, ary tsy mahagaga ry havako malala raha averimberina mandrakariva ao am-piangonana, isaky ny mivavaka, isaky ny manao fanompoavavana isika, dia miverina mandrakariva ny fisian'ny litorjia ny fifonana, ny litorjia ny fiaikekeloka. Ary io efa na i Paoly apôstôly koa ary dia miteny an'izany manao hoe fa amin'ny fo no hinoana hahazahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena ahazoana famonjena. Dikan'ilay hoe anekena dia hoe anekena fa diso, anekena fa mpanota. Ry havako malala ao amin'ny tompo, lesona lehibe ho antsika androany ny miaikeloka eo anatrehan'ny tompo fa diso. Tsy misy ny marina mandrakizay eo amin'ny mpino, fa arak'izao dia tena ilaina mandrakariva ny miaikeloka. Amin'ny maha olombelona be siasiantsika dia mila toa mihoatra noho ny izay heverintsika aza ny fiaikentsika fa diso eo anatrehan'Andriamanitra. Mila miaiky ny fahotantsika isika, ary mila manambary zany fahotantsika izany amin'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra manome ny fahasoavana dia ilay famelan-keloka ho antsika tsiraray avy. Zavatra roa mazava arak'izany no ambara tamintsika teto ry havako. Ny fomba andraisantsika ny fahasoavana na ny famelan-keloka andaniny dia amin'ny alalan'ny firaisana amin'ny mazava izay misy anjaran'Andriamanitra moa zany mazava ho azy, fa ny ankilany dia ny anjarantsika mahadiodio izay anekentsika fa diso eo anatrehan'Andriamanitra isika. Dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika kosa ny fahamarinana izany teny izany. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitro, misaotra anao izahay noho ny fahafantaranay fa Andriamanitra vonona mela heloka anay mandrakariva ianao. Andriamanitra mandrotsaka ny soa tsy ho lany ho anay ianao, fa indro izay ankehitriny miaiky eto anatrehanao, fa efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao, efa nandika ny didinao, efa niala tamin'ny sitraponao masina, efa nanao tsinotsinona anao, efa namadika anao Andriamanitra izahay tamin'ny endriny maro izay tsy ho voatanisa, ka dia hifona anay eo anatrehanao izany. Tompo, miaiky fa mpanota izahay, miaiky fa tsy marina izahay, miaiky fa tsy masina izahay, fa mino kosa ary manan-tena fa efa nodiovinao ka afaka manantena ny famelan-keloka atolotrao. Fa eto ihany koa izahay dia mifona tsy ho anay ihany,
fa ho an'ireo manodidina anay rehetra, mifona ho an'ny ankohona anay, mifona ho an'ny mpiray finoana aminay, mifona amin'ny mpiray tanindrazana aminay, mifona amin'ireo olombelona rehetra tahaka anay izay tsy mahalala na minitsy tsy mahalala na efa nanadino anao Andriamanitra. Dia misaotra Tompo noho ny fahazahoana toky fa mamela azy ireny tsiraray avy ianao hanana ny fiainam-pahazavana ao aminao Andriamanitra. Dia ho anao Andriamanitra ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.